toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika andio. Sahy milaza ny fahamarinana. Ry olon'i Kristy mety hisy laza fa very saina ianao rehefa ilaza ny tena fahamarinana. Ahaka ny amin'ny asana apôstôly toko 2:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa hoy Paoly, tsy very sainao, ry Fesitôsy tsara indrindra, fa mandahatra ny tenin'ny fahamarinana sy ny fahononana. Aza mijery an'izany fa toy izy ny asa niantsonanao. Ahaka ny amin'ny asana apôstôly toko 2:7-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ampahiratra amin'ny masony elana amin'ny maizina ho an'ny mazava, ary ny amin'ny fahefany Satana ho amin'Andriamanitra, mba azony famelan-keloka sy lova eo amin'izay no amin'ny masinina noho ny finoana aky. Mazotoa mahereza vavaka isika. Ray eo, ampio mba nanaky fahasahiana bebe koa hatrany izara ny fahamarinanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-piona tompoko, fiadanane.